Anio alahady 13 Aogositra taona 2022 alahady faraiky ambe folo manaraka ny Trinité izay mbola hibanjinantsika aloha hevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Riavana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andeha isika hisaotra sy hiderin'Andriamanitra. Ho fideratsika ny tompontsika dia iraintsika ny salamo 100 izay hitantsika ao amin'ny hira fanampiny fa 770. Mibi ho an'i Jehova.
Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra pahary io, ianao le Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ianao no Andriamanitra noho i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay amin'izao maraina vaovao izay omenao anay izao, ahafahanay mivelona sy miaina ety amin'izao tany fandalovana izao. Fantatray tokoa mantsy Tompo fa vahiny sy mpivahiny ihany izahay, vovoka sy lavenina ny nofinay, fa noho ny famindraponao dia mbola misitraka ny fahavelomana izahay. Misaotra anao izahay raha io fa afaka manatanteraka izao fanompona izao, afaka mideranao izahay fiangonana, afaka mahatsiaro ny fitahiana sy ny fahasoavanao izay noraisinay teo amin'ny fiainanay. Inonay fa manatrika izao fotoana izao ianao, le Andriamanitra fanahana dia tsy hitany masonay aza, koa mivory izahay ankehitriny Tompo, manome voninahitra sy mideranao. Andray ny teny velona izahay mitondra fiainana ho anay, mba raiso fanajananao ny zavatra rehetra tanterahanay mandritra izao fanompona masina izao, fa izany ny faniriana mipololotra ao anatin'ny fonay. Ankinay amin'ny fitarian'ny fanamasina tanteraka sy feno ny fotoana rehetra Tompo, ho lavorary araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ataontsika ny hira fa 770 andininy voalohany ho fangatantsika ny fanahy masina, ry fanahy zava mitarianay izao. Ivavaka isika riavana. Tompo Andriamanitra io, ny teninao no efa manohana izay vosaiko lavo, ary loalika malemy dia ampatanjahinao. Aoka ho tanteraka aminay ankehitriny izany teninao izany, koa mombany manampy ny mpamaky sy ny mpitondra teny Tompo. Manampy anay mpiaino mba alalany sitraponao, ampio amin'ny alalan'ny fifainanao masina izahay, mba hijorosay anao ny sitraponao mandraka riva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika riavana, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha, Mpanjaka voalohany toko 7:20, andininy voalohany hatramin'ny 10. Mpanjaka voalohany toko 7:20, andininy voalohany hatramin'ny 10. Ao amin'ny fanekena vaovao, Lioka toko 7, andininy 9:20 hatramin'ny 12:20. Lioka toko 7, andininy 9:20 hatramin'ny 12:20. Ary ao amin'ny Timoty 2, toko 4, andininy 7 hatramin'ny 9:20. Timoty 2, toko 4, andininy 7 hatramin'ny 9:20. Rehefa hita izany dia hovakina misesy amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nolazainy Ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra nataony Elia, dia ninamonono ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia hanao hoe, ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza, raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy, dia niaingaka lasa nandeha hamonjy ny ainy, dia nakany Berseba izay any Joda, ary nizatovina janony tao. Fa izy kosa nandeha lalina indray andro tany anefitra, ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray.
dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aok'izay alao ny aiko ankehitriny Jehovah fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nandrana tory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanohina azy ka nanao taminy hoe miarenaka homana. Dia nijery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano ray tavoara. Ary nihinana sy nisotro izy dia nandry indray. Ary avy fandroany ilay anjelin'i Jehovah dia nanohina azy ka nanao hoe mifoazaka homana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia nifoy izy ka nihinana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany anina izany 40 andro sy 40 alina izy ho any Oreba, tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga tamin'ny tenin'i Jehovah nanao hoe manao inona ty ianao ry Eli? Dia hoy izy nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako ao Jehovah Andriamanitry ny maro. Fa ny zanak'Israely nafoy ny fanekenao. Ny altaranao noravany, ny mpaminanao novonoiny tamin'ny sabatra, ary zao dia izao irery ihany no sisa, nefa mbola mitady ahafaty ny aiko koa izy. Ary raha nivavaka tao amin'ny mangina Jesoa, sady teo amin'ny mpianany, dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho? Dia namaly ireo ka nanao hoe Jaona mpanao batisa. Nefa ny sasany kosa manao anao ho Eli, ary ny sasany iray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny no efa nitsangana. Fa hoy izy taminy, ianareo kosa samy manao ahy ho iza? Dia namaly Petera ka nanao hoe ny Kristin'Andriamanitra. Ary izy ny teny mafy azy sady nandrara azy mba tsy ilazalaza izany amin'ny olona, ka nanao hoe ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavo loha olona sy lohan'ny mpisorona mba mimpanora-dalàna sady ho vonoiny. Ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana. Mazotoaka ty amiko fangany ianao, fa dia masy efa nandao aho, satria ty izao fiainana izao izy ka lasa nakany Tesalonika, Kreska nakany Galatia, Titus nakany Damalty. Liko ihany no ato amiko. Alao marika ka ento miaraka aminao fa mahasoa amin'ny fanompona izy. Tikiko dia nirahiko ho an'ny Efesosy. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Karpo dia ento mba raha makaty ianao, ary ny boky indrindra fa ireo boky koditra. Aleksandro mpanefa varahina efa nanisy ratsy hay be loatra. Ny tompo amaly azy araka ny asany. Tandreminao ihany izy iny fa nanohitra fatratra ny teninay. Tamin'ny nandaharako voalohany analatsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra. Aza mba isaina ho elona anie izany. Kanefa ny tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba ho tanterahana tokoa amin'ny ataoko ny fitoriteny, ary mba ho reniny jentilisa rehetra izany. Ary izao novonjena tao amin'ny ambavan'ny liona, ary ny tompo anafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka amonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira fa 9 ao amin'ny firana fanampiny 2. Ho fitsenantsika ny afatry ny tompo izay hoentin'ny mpanompony. Soratire ho velona ao anaty. Ipeni na
petraka amin'ny fiangonana fa avakisika ariavana tompo malalo ndreto zay fiangonanao a faly miteranao mankalazanao fa manamarina zay fa Andriamanitra be fahasoavana Andriamanitra be fiantrana ianao zany matoy izao anay velonaina manana hery sy fahasalamana azonay makato am-piangonana ho an'ny hafa afaka miaino anao any an-trano noho ny teknôlôjia misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao anay dia le fitiavana hamonjy anay ka hiandrasanao anay any an-danitra eo anilanao ary afaranao mazava zay fiangonana amin'ity volany ity hoe tianao zahay mba ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana satria manana finoana dia le finoana tsy mety tsara velatsia toy ny apôstôly Paoly toy ny any Timoty sy ny renibeny me ho anay zany finoana tsy mety tsara velatsia zany mpamonjy eo ary araky ny ranay teo misaotra ny amin'ny teny zay omenao anay a hamelombelona zany finoana izany a zany novavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy amen ao amin'ny Timoty 2:4 riavana no akantsika ny 4 ho antsika zay te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany no antom-pisina tsara indrindra tady olona mahatoky ny tompo mila olona mahatoky ny firenetsika ary tsy mahatoky fe mahatoky fotsiny fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana noho ny finoany misy zavatra roana telo riavana apatsahivon'ny tompo amintsika zavatra roana telo apatsahivon'ny tompo amintsika zay te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana fahamarinana voalohany dia zao tandremo ny namana tandremoa ny namana na hoe tandremoa zay a ho namana ny atao hoe namana dia le hoe le namana akaiky le meilleur ami le namana ifampizarana ny mata sy ny masaka le namana tena akaiky le namana anana fifandraisana tahaka ny rano sy vary ilainy zany fa ozy izy ny tompo hoe tandremo safidio tsara reo namana ireo fa na reo fanampianao anao na reo sakana sy fakapanao anao ka tsy atonga anao ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana tandremo ary safidio tsara se ho namana riavanao misy ohatra vitsivitsy eto a misy ohatra ratsy eto a misy ohatra tsara eto fa zay hoe tadidio tavan'ny rahalahy mandranitra ny tavan'ny rahalahy riavanao sarobidy zany namana tsara zany ny ohatra ratsy eto a dia demasy io any amin'ny Filemona 4:20 a dia lazainy Paoly hoe mpiara-miasa mpiara-manompo fa zao nandao an'ny Paoly izy a noho ny hoe fitiavany a izao fiainana zao fitiavana zao tontolo zao aza minamana amin'ny Demasy riavanao aza minamana amin'ny Demasy fanimbanao zany aza minamana any koa amin'ny olona ohatra ny Alexandro ery amin'ny 4:20 Alexandro mpanevarahana efa nanisy ratsy be loatra zany hoe isaky ny mifanena amin'ny Paoly izy na mahita ny Paoly mitory ny fila zany tsara dia ataony daholy a zay hoe fanakanana zay hoe fanoherana tandremo ny namana amin'ny olona loatra an'izany ary tandreminao ihany izy miresaka amin'ny Timoty Paoly tandreminao ihany izy a fa nanohitra fatratra ny tena zany hoe misy olona zany ohatra ry Demasy a tsy atao ho namana satria mitarika anao ho any amin'ny reaka zao fiainana zao fa ohatran'ny Alexandro indray hoe aio ny olona ohatran'ny Alexandro ao am-piangonanao a fa misy Alexandro any fiangonana rehetrarehetra tandremo
tandreo ny olona ohatran'ny Alexandro. Dia eo indray le ohatra ny namana tsara ry havana. Teny Paoly eo amin'ny 9 hoe teny amin'ny Timote izy hoe mahasotoa ankaty amiko faingana ianao, mahasotoa ankaty amiko faingana ianao. Indro Paoly no tena hoe miangavy ary mandondona ny Timoty ho any aminy, satria ao amin'le périkope, amin'le contexte dia efa akaiky ny fotoana ialako, efa akaiky ny fotoana hafatesako. Timoty aza taraiky ianao aza taraiky. Ty taratasy alefako any aminao ty nge mety efa ho elaela ty vao tonga any dia anao aza mangatakandro makaty. Fa tena mila anao. Fa maninona izy ny may ahitany Timoty? Tamin'ny Paoly nanao velomany lo olona tao Efesosy, tao Efesosy Timoty, dia nitomany reo, anisan'ny tomany, anisan'ny tomany Timoty ry havanao, raha hoe nanao adieu i Paoly. Fa zany io ihany, io le fifankatiavana. Fa hoe Paoly dia miresaka ny Timoty izy dia hoe hitako aminao izy ny finoana tsy mihatsara velatsia zay ao anatinao, zay nitoetra taloha anatin'ny Loiza renibenao sy Eonika reninao, ary matoky afa ao anatinao koa izany no ilay finoana tsy mety tsara velatsia. Zany ny safidio ho namana ry havanao. Fa rehefa ao anatin'ny fangenana ohatran'izao, ao anatin'ny fotoana na solitude forcée ohatran'izao, ny olona ohatran'ny Timoty no anome fifaliana anao, tahaka ny nanomezany fifaliana any Paoly ry havanao. Safidio tsara ny namana dia ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Eto misy an'ity hoe Kreskati, lazainy nakany Galatia. Teto ihany no ahitana an'ity hoe Kreskati ao amin'ny Galatia, ao amin'ny Baiboly ry havanao. Asa moa zay tena inona ny asa fanompona natao niaraka tamin'ny Paoly? Fa milaza ny inona zavatra bitika kely fotsiny ary ataonao ho an'ny tompo dia tsarovana mandrakizay zany. Tsarovana mandrakizay zany. Ary mahafinaritra le anaran'le Kreska hoe ny anarany dia hoe croissant, zany hoe olona mitombo, misafidiana namana zay hitanao fa mitombo ara-panahy dia hiara hitombo amin'keo ianao ry havanao. Safidio tandremo zay ho namana. Ozy izy Paoly ery ambany ery amin'ny 9:12 hoe lioka ihany no ato amiko. Any amin'ny Kolosiana 4:12 izy dia miteny lioka malala, Luc le bien-aimé, sady dokotera no olona mitompo. Izy ny nanoratra ny filazantsara ny Lioka. Azo an-tsaina tsara ry havana. Paoly mikatra, efa antitra. Zay tena hoe fikarakarana ny Paoly ara-batana amin'ny mahadokotera azy sy ny fampaherezana ara-panana dia Paoly ary andrarezina eo amin'ny tantaran'ny famonjena nilan'ny olona ohatran'izany hoe lioka zany izy. Lazaina fa io prison nanagadrana ny Paoly io dia maizina. Ny anaran'ny lioka azo adika hoe lumineux izy mazava, lumineux fahazavana ho an'ny hafa. Tedava namana lumineux ry havanao, tedava namana lumineux hanazava ny fiainanao. Ary ianao koa meteza ho lioka, meteza ho lumineux ho an'ny hafa. Aleo marka fa mahasoa amin'ny fanompona izy. Marka tia nanana olana goavana be tamin'ny Paoly, satria tamin'ny 10 missionnaire voalohany dia natsatoky Marka teo Paoly sy Barnabas, tesitry Paoly. Fa eto miteny izy hoe efa namelany Marka, aleo izy alao izy asia makaty amiko izy fa mahasoa utile amin'ny fanompona, misafidiana namana utile amin'ny fanompona ry havanao. Zay ok'izay ny manana namana mahafinaritra, satria ny soarenao journée-nao dia feno resadresam-poana sy asa-poana, tsy ahitra hatramin'ny fahafatesana, tsy ahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Tamin'ny rehefa mijery ny tantara ny missionnaire ry havana
dia hoe maty moa Thomas Bevanina telo mianaka volana août izy ny tonga teto 1818 décembre 1818 maty izy telo mianaka. Dia David John Sarera nanohy ny asa. Dia tateoriana 1821 nandefasan'ny LMS missionnaire anankiray David Griffiths i David Jones hanampy azy. Dia tonga Griffiths dia niasa teto Tananarivo, dia niasa volana vitsivitsy teto Tananarivo Griffiths, dia hita fa manomboka mivoalamina tsara ny raharaha. Dia niteny tamin'ny David Jones izy za andeha haka mivadiko izay mbola nasaiko ny andro tao Maurice aloha, volana vitsivitsy talohana taorian'ny tongavana zany zao resaka zao. Toy izy David Jones hoe za koa hiaraka aminao any Maurice fa za i David Jones koa maty vady zany za apakapady. Griffiths naka ny vadiny David Jones napakapady. Sarobidy eo fanompona vady ry havanao. Zany nao sy ny tantaran'izy roa. Ary ny tena namana voalohany, sakaiza voalohany eo amin'ny fanompona ry havanao. Fantatrao ve zany ranabavy malala? Fantatrao ve zany? Fantatrao hoe Ezer ianao mpamonjy anay lehilahy ianao. Matoa misy lehilahy mijoro tahaka zao misy vehivavy Ezer ao ambadika eo anilany eo. Matoa misy lehilahy ohatran'izao dia misy vehivavy Ester kintana manoro lalana azy eo anilany eo. Rehefa mitenitsika hoe tandremo safidy tsara ny namana, ianao ranabavy, ianao reny malala, vady toinina ianao eo akaiky eo anilany vadinao. Anorevitra azy ho Demasy, anorevitra azy ho Alexandro, sa anorevitra azy ho Timoty, ho Lioka, ho Marka, ho Cresco. Zay ny zavatra voalohany ampatsahivon'ny tompo antsika amin'izao andro an'izao ho antsika izay te hita hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ry havanao. Tandremo fatratra izay atao namana, safidy tsara sy ho mpiara-miasa aminao. Famarinana faharoa dia zao: tandremo ny famakiana Baiboly. Tandremo ny famakiana Baiboly. Raha tsy mamaky Baiboly ianao, raha tsy manokatra Baiboly ianao, tsy ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany ry havanao. Hoy ny 7:20. Ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Carpo dia ento raha mankaty ianao ary ny boky indrindra fa ireo boky hoditra. Mahavarina lehilahy mahafantatra tsara hoe ho faty izy afaka volana vitsivitsy. Lehilahy mahafantatra tsara hoe io fahafatesana io fampidirana azy any an-danitra. Eto amin'ny 7:20 izy ao ampigadrana izy dia mampatsiany le réalité madinika ety an-tany. Réalité madinika ny anankiray, réalité goavana be ny anankiray. Le réalité madinika dia ilay kapoty navelako tany Troasy tao amin'ny Carpo mba eto aty nge zany, mba eto aty. Satria ho avy ny rinina. Moa rehefa makao a Roma ao rehefa jerena le prison nisy an'i Paul rehefa jerena misy sary be dehibe amin'ny internet any dia ohatrany hoe misy an'ireny efitrano araka ny ahitantsika azy reny, dia eo ampovoan'le efitrano misy lavaka ohatra hoe lava-bary reny dia atsofoka an'le prisonnier dia ao ambany ao izy ohatrany hoe ao milakavy ao izy, sady maizina ny mangatsika manto. Dia ozy izy Paul hoe lay kapoty na le manteau na le par dessus navelako tao amin'ny Carpo mba hoe tongery Timoty rehefa makaty ianao. Fa ento indrindra koa ny boky, indrindra fa reo boky hoditra. Lehilahy efa eo akatoky ny fahafatesana ry havanao, mbola te hamaky boky, te hamaky tenin'Andriamanitra. Zany nahatonga an'i Paoly ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Fifikirany amin'ny famakiana boky, famakiana Baiboly. Tamin'ny andro moa mbola tsy nisy ny Baiboly fa soratra vitsivitsy fa dia zay hoe amin'ireo soratra amin'ireo boky hoditra ireo ry havanao. Manahoana fitiavanao mamaky
baiboly ry havana manahoana fitiavanao mamaky baiboly. Ro kristianina voalohany zay ny purany martyra ry havana de olona vontony baiboly, olona vontony baiboly, olona vontony tenin'Andriamanitra. Zany reo olona reo. Ary fantatry ny misionera tsara ry havana ny asarobidiny zany hoe fananana baiboly zany. De vao tonga kekely ry zareo 1820 David Jones tonga teto, 1821 tonga teto Griffiths de mbola nisy misionera nanampy azy. 1824 ry zareo ny zavatra nataony raha vao azony natao de négosia fanafarana machine d'imprimerie. Ary tena hoe nekendradama tsara zany. Nitondrany azy de hoe afanotana boky ampandrosoana fianarana, ny fampianarana. Fantohatsainy misionera ry havana de fa tsy andriny se hoe anontana baiboly amin'ny teny malagasy. Zany sika zay faly rehefa hivavaka ety hoe sondranao zay ny amin'ny azahoanay baiboly amin'ny tenin-drazanay. Fa zao manaona famakinao an'io e. Manaona famakinao an'io e. 1er mars 1835 nanomboka ny fanenjehana tamin'ny andron'ny Ranavalona. 1er mars 1835. Juillet 1836 nyroahan'ny Ranavalona ny misionera de 1836 no niala teto misionera farany tamin'izany fotoana zany. Fa ny zava-mahagaga ry havana, zava-mahagaga. Juin 1835, 21 juin 1835 vita printy amin'ny teny malagasy baiboly manontolo. 21 juin 1835 io no ankalazany mampely ary tokony ankalazaintsika kristianina rehetra hoe 185e baiboly nandikana ny baiboly amin'ny teny malagasy tamin'ity taon'ity. Vita. Inona zavatra mahagaga amin'izany? Zavatra mahagaga amin'izany mahagaga ny fitiavan'Andriamanitra atsika malagasy, atsika kristianina malagasy. Fatany eo am-pelantanana ny zavatra ho ataon'ny Ranavalona. 1836 ny misionera vao niavoafa ny farany niala. Fa izy niala ry havana. Efa namen'Andriamanitra fotoana amtana printy fandikana baiboly amin'ny teny malagasy. Enonao ve zany programan'Andriamanitra 185e baiboly io. Ary aza mifalitsoana an'io hoe manana ny baiboly amin'ny teny malagasy vakio ry havana. Vakio. Fa ianao tsy mamaky an'io. Tsy de hoe manao tsinitsinina ny fikeleza misionera hainy ianao. Fa manao tsinitsinina n'Andriamanitra, manao tsinitsinina programan'Andriamanitra, manao tsinitsinina fitiavan'Andriamanitra anao hoe ameko baiboly. Vakinao amin'ny fiteninao. Ianao ry havana. Nahafaly an'ireto kristianina voalohany reto. Satria moa nisy fifandraisana tamin'ny Angleterre tamin'ny alalan'ny LMS de misionera manafatra baiboly, manafatra boky fampiorenam-pinoana. De taty aoriana, taty amin'ny 1847 taty de mbola nisy indray na vaivay ny fanenjehana. De tonga na livraison na baiboly. Tsisy baiboly tao, filazantsara tao, salamy tao, trakta isan-karazany tao. Kivy vetivety le kristianina tsy nahita baiboly. Fa aveo izy faly satria tao anatin'ny fanenjehana voatery ny tsokana ndositra ny ambanivohitra be any ry zareo mba azahoana miaraka miangona mivavaka ry havana. Ary izy mitsoka ny ambanivohitra iny faly izy, fa le filazantsara na le salamo kely mora entina fa tsy mavesatra ohatran'ny baiboly. Zany fitiavan'ny olona tenin'Andriamanitra tamin'izany ry havana. Ary namonjy fotoana zay nitsahivina zay le fankalazana ny 185e baiboly zay. De hoe vao vita print tamin'ny teny malagasy ampany amin'le baiboly
dia tena hoe io lay baiboly fandrombaka le kristianina nandrofotra le baiboly zarany raha hoe mahazo pejy anankiray zany raviny anankiray zany fitiavan'ny baiboly manahoana fitiavantsika amin'ny baiboly ao tranontsika eo tranontsika rehetra eo takapotsiny baiboly mampalahelo izany fiteny takapotsiny tonga mamangy ianao misy baiboly ve eo alaina ry ambany anina ry feno vovoka ry avanao tandremo tandremo famakinan'ny baiboly tandremo famakinan'ny baiboly ry avanao ary te aharitra atokatra amin'ny fahafatesana ianao aoka ianao tsy oka ho vontony filazantsara ho vontony baiboly fa oka izay ty hoe vontony télévision vontony internet vontony Facebook fantatro tsara fa ianao zany ry avanao fa io télé internet Facebook mamolavola vakinao io mamotony sainao io mamolavola saina manefa fieritreretana anaraka n'izao tontolo izao manefy ny sainao manefy ianao ary mandrehitra ao aminao ny filan'ny nofo filan'ny maso sy ny rehaka momba n'izao fiainana izao ary ianao vontona télé vontona internet vontona Facebook iravana ny atahorana dia hoe ho volavolain'ny devoly amin'ny alalan'ny télé sy internet ary ny Facebook ianao ho taranaky demasy ry havana misy sampana antsoina hoe Dorcas satria zany le anaran'le vehivavy amin'ny havantsika loterana misy hoe sampana Marie Marthe fikambanam-behivavy ihany koa zany asa re anahoana raha ohatra ka hoe manorina sampana demasy isika mety maromaro ihany mpikambanao raha tsy teo mpikambana amin'izany ianao tandremo famakina baiboly fientiniana baiboly fianarana baiboly fakatoavana baiboly fa ianao ry havanao tsy atoky hatramin'ny fahafatesana ianao raha tsy mety ampianariny baiboly raha tsy mety resen'ny baiboly lahatra ianao raha tsy mety ahitsiny baiboly ianao raha tsy mety taizan'ny baiboly ho amin'ny fahamarinana ianao zavatra roana telo ho antsika zay te hita ho mahatoka hatramin'ny fahafatesana ny zavatra fahatelo farany dia zao tandremo fa misy ligne d'arrivée ao amin'ny fiainana tandremo fa misy ligne d'arrivée ao amin'ny fiainana alokely ny ty périkopy atsika manomboka amin'ny 1:7 oly 1:7 zay fantadaza efa niady tsara aho natanteraka fiazakazana aho ny tahiry ny finoana aho natanteraka ny fiazakazana io moa lefa fantatsika tsara mihitsy hoe hoary Paul amin'azakazaka tsy sprint 100 mètres na 60 mètres fa marathon 42 kilomètres ny fiainana fa amin'ny azakazaka ry havana dia misy ligne de départ ary misy ligne d'arrivée ary maro ny olona tsy mahafantatra fa misy ligne d'arrivée ao aloha ao ary maro ny olona zay tapohany zany ligne d'arrivée zany ary maro ny olona zay tsy tody amin'izany ligne d'arrivée zany tandremo fa misy ligne d'arrivée ao aloha antsika eo ry havanao 9:20 ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra tompo hamonjy aho amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra 9:20 efa nlazaina teo hoe fa fantatro Paul fa ho faty izy ho fantatro Paul fa izy migadro io dia ho tsaraina ary efa fantatra zay valin'ny fitsarana ry havanao tsy maintsy ho voaelika ho faty izy ary ho vinoina ka rehefa miteny izy hoe ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy aho ho any fanjakany any an-danitra le asa ratsy rehetra dia zay hoe ny afitsoko satana rehetra ry havanao zay hoe animba ny témoignage-ny Paul eo akatoko izao fahafatesana izao tsy nangataka izy hoe mba tsy ho faty
tsy nangataka izy mba tsy ho afaka amin'ny fanenjena tsy ariavanao fa hoe rehefa hoe afaka amin'ny asa rehetra amin'ny asa ratsy rehetra dia hoe mba tsy ho tratra ny fakapana au dernier moment tsy hanao fihetsika mampalahelo na mahamenatra au dernier moment ariavanao ary zany ingeny nataony Rahasalama amin'ny lera 540 tsy irayntsika mandritra nyity volana manontolo ity misaotra ny tompo ny amin'ny tarehiny isatsika ao amin'izany ny raha faran'ny irainy Rahasalama 540 dia hoe asiko ny famonjena ka ho tanako tokoa manampiry fanamasinao ry havanao fatary fa misy ligne d'arrivée any indrim-pandehanana vava mangata fanampin'ny fanamasina hitako ny lalan-tsara fatary fa misy ligne d'arrivée ao Jesosy manampy fanamasinao manampy fanamasinao ary mivavaky ny olona te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana mbola io irany Rahasalama io 540 io amin'ny andininy faharoa hoe ho le fony izy efa le mpandefo nefa eo faly aho ry mpamonjy eo afaka ao ny heloko faly aho ry mpamonjy eo afaka ao ny heloko mbola ho adinina zahay pastera sy mpitondra fivavahana fa tsy mampafantatra anareo fiangonana mazava-doza ny fahotana riavanao fa reny Rahasalama amin'ny hitra farany eny faly aho ry mpamonjy eo afaka ao ny heloko gaga no ny fanavotanao Paoly Rahasalama dia milaza fa io ligne d'arrivée ety an-tany io io fahafatesana io tsy fefarany io ry havanao tsy fefarany io fa fiandohana tsy fefarany io fa fiandohan'ny fiainana mandrakizay amin'ny fahafenony ary ho an'ny Paoly sika isotro fitiavana dia maintsy anjery an'ilay Philippiens 2:21-23 hoe ho an'ny Paoly dia tsara lavitra satria fahafatesana io ligne d'arrivée ety an-tany io ifindrana ho any akaikin'i Jesosy ry havanao ifindrana io ho any akaikin'i Jesosy ary ro martyr sy efatra menada sy ny dorana tao afaravohitra dia mbola nira koa izy tonga eo anatrehan'ilay afo dia milaza hoe ho any amin'ny tany soa sahay mampatsiahy ilay 684 itsika tsara hoe ao ny lanitra tsara tokoa izay fonenana mandrakizay ao ny lanitra tsara tokoa tany be asambarana kory havana malalo amin'ny tompo ny tompo ampatsiahanareo mandrakariva zay zavatra roana telo tiany amatsianantsika zay tandremore namana tandremo ny famakiana baiboly ary fantary mazava manomboka an'io maraina fa misy ligne d'arrivée miandry antsika ao ho aminareo ny fahasoavan'ny tompo amen ivavaka isika ry havana misaotranao indrindra zay ray masino fa lehibe ny fitiavanao anay ary mampiomananay ianao mba hahafanay miatrika ny hoavinay dia ny ao ambadiky ny fahafatesana izany ndeto izay tompo nahafantatra ny sitraponao ka mba ho hita tokoa matoky hatramin'ny fahafatesana izay dia ampitandreminao ny amin'ireo naman-dratsy ary tokony hisafidy izany izay satria betsaka ny namana no mamadika lasa manaraka izao fiainana izao manary ao anatin'ny ady sarotra eny izay rehetra tompo dia miaika eo anatrihanao fa efa nanana naman-dratsy ary efa nanao naman-dratsy tamin'ny
namana ihany koa izay ko manatonanao amin'ny fo mibebaka izay ankehitriny fa tsaronay ny fahadisoanay avelao ny fahotainay tompo fa von'izay manomboka izao ankehitriny izao mba ho namana manana finoana tsy mihatsara velatsy, ho namana manazava ny hafa, ho namana mahasoa eo amin'ny fanompona. Ampitandreminao ihany koa izay tompo mba azoto amin'ny famakiana ny soratra ao masina izay mitondra fiainana ho anay, mba atoky hatramin'ny fahafatesana tahaka an'izay nataon'ny Paoly na dia fofaty aza dia mbola nazoto nianatra makasika ny fanjakanao Andriamanitra. Koa hifonanay aminao ny tsy fantanterahanay ny amin'ny famakiana ny teninao. Maro aminay tompo ny efa nanao fanekena teo anatrehanao mba hamaky Baiboly isan'andro kanefa tsy mahatanteraka izany. Fa indreto izay manavao ny fanorotenanay mba manomboka ty masina andro anio ity indray dia ho vonina maky ny soratra masina, ankatoy izany ihany koa, ampiatra izany eo amin'ny fiainanay, koa avelao ny fahadisoanay. Ianao koa dia mampitandrina anay tompo fa manana tanjona tsara ho anay ianao, dia natongavanay eo amin'ny fanjakanao any an-danitra, aok'izay mba hanao lahara-pamena izany. Maro aminay tompo no mahafantatra sy mahalala ny amin'ny fanombohan'ny fiainana kristianina, fa tsy miomana kosa ny amin'ny fahatongavanao Jesosy Kristy tompo hitsara ny velona sy ny maty. Koa mifona aminao izay mangataka ny famindraponao izay tompo. Avelao ny fahadisoanay fa mino izay fa ianao ny mpamonjy anay. Mangataka feny ny fiasa sy ny fanampian'ny fanemasina izay mba hatratraranay izany tanjona tsara izany amin'ny maha-kristianina anay. Raisina amin'ny finoana tanteraka ny famindrapo sy ny famelan-keloka izay atolotra ao anay, satria fantatray fa izany no antony nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Mivavaka izay ho an'ny sambatan'olona ankehitriny mba ho kristianina ho matoky hatramin'ny fahafatesana, ho namana tsara eo amin'ny manodidina anay, ho olona manana finoana tsy mihatsara velatsy, olona mikely aina amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Tompo, omeo anay ny fahazotoana mamaky ny soratra masina isan'andro, omeo anay ny anana tanjona tsara dia nahatongavanay ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra, mba tsy ho very foana amin'ny fiatrehana izao fiainana izao ny andronay sisa izay iainanay omenao anay. Mivavaka aminao izay ho an'ny tokantrano tsiraray avy tompo, mba ho tokantrano vonina ny atrika ny fiainana ho avy ao aminao Andriamanitra. Kaninona zavatra miseho mety ho fahasahiranana mianjady ao tokantranao dia matoko ny fanampianao izay, matoko ny fiarovanao izay. Mety olo-tsaina mandrakariva tompo, mba hahafahanay manampy ny hafa, manazava ny hafa, mahasoa ny hafa amin'ny fanomponanao Andriamanitra, ny tokantrano tsiraray avy. Mangataka aminao izay mba ny fitahinao manana ambiampy ny rotsaka ny isam-pianakaviana amin'izao zava misy eo amin'ny firenena izao dia sarotra ny fiainana, kanefa efa nambaranao izany fa amin'ny andro farany dia isy ny andro mahaory, fa izay rehetra mihinanao kosa dia tsy foana ny fanantenana. Mametraka eo ambany fitarianao tanteraka, eo ambany fanampianao ny firenena malagasy izay tompo, na dia eo aza ny zava-misy, ny fahasahiranana sy ny krizy, dia mahatoky izay manana anao. Mitondra mbavaka ho an'ny mpitondra fanjakana isan-tsokajiny izay, mba ianona ny olo-tsaina sy hanampy ary ampatsiahy azy ireo fa ianao no mpanjaka ny mpanjaka Jesosy tompo. Ka izay rehetra sitraponao rery ihany any no tanteraka eto amin'izao firenena malagasy izao. Tondra mbavaka izay ho an'ny fiparitahan'ny aretina. Misaotra anao izay satria araka ny hita sy fantatra amin'ny vaovao ofisialy dia mihena ireo azo ny valina aretina. Fa mangataka aminao izay mba ianao mandrakariva tompo no ampitsahatra sy ampitony izany. Tondra mbavaka izay ho an'ny marary rehetra
ianao le Andriamanitra mpanasitrana no angatanay anasitrana ny tsiraray anampy ireo zay tompona andraikitra rehetra isa-tsokajiny eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana. Tona bavaka izay ny fanapa-kevitra zay ho raisinay indray manomboka ny anio arivany amin'ny fietrena izany zava-misy izany Tompo, mba ny sitraponao no voambara sy ho totosa ary asoa ny vahoaka malagasy rehetra izany. Mivavaka aminao izay ho an'ny fiangonanao, lay vavolombelona manazava eo amin'ny maizina, lay mpitory ny filazantsara. Tompo ampaherezo ny kristianina tsiraray avy ao anatin'ny fiangonana, mba tsy ravoravo-tanana, tsy ho kamo ny amin'ny zava-misy ankehitriny, fa mba hazoto hivavaka iombona amin'ny fiombonana, anompo anao amin'ny fifaliana tokoa. Tonabavaka ny mpitandrina rehetra izay, ianao no ampahery sy anohana amin'ny ady zay atrehan'izy ireo, satria fantatray Tompo fa any ambany vohitra any dia misy mpitandrina sahirana amin'izao fotoana izao, dia matoky izay fa manohana satria mpanomponao izy ireny. Tonabavaka izay ho an'izao fitandremana misy anay izao dia ny fitandremana isotro fitiavana. Eo Tompo ny mpitandrina Pasteur Solofo mivady, ampaherezonao izy amin'ny asa zay endriketany eto amin'izao fiangonana izao, toananao izy ary eo diakona mpiara-miasa ny birao ny fitandremana dia n'olotsaina ianao amin'ny zavatra ho tanterahana ho fampandrosoana ny filazantsara. Dia matoky izay fa ianao no manome anay izay rehetra mahasoa anay na tsy voatoy ny vavanay aza. Farananay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, meo anay nyonana saza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namanana izay meloko taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny dia hitsangana ny fiangonana anambara ny finotsika isika riavako. Aoka hitsangana ny fiangonana. Ny fanankam-pinoana alarina faefatra no iarahantsika manonina, izay resantsika mipino manerana izao tontolo izao manao hoe: manambara ny finotsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'i Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teny nataon'i Samaritana hoe: ny tenanay no nandre, ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'i ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny ny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'i Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitro. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Miraba ny mpitandrina hoe tsangana tamin'ny maty Kristy dia mamaly fiangonana hoe amen. Misy fampahafantarana vitsivitsy ry havana. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny nananana ny Pasteur Fabien, mamarana izy amin'ny 31 août, mamarana ny fizaran'asa, dia araka amin'ny mahazatra hozaraina an'io ny valopy aniontsika ny fisaorana valopota taminy, ary dia ho anareo izay tsy afaka mivavaka amin'izao fotoana izao azonareo aterina mivantana ao amin'ny sekretariat izay valopy ho an'ny Pasteur Fabien zay misy boatin-drakitra atokana ho amin'izany anatin'izao fiboana zao ry havana. Ary indrindra raha mbola voafetra ho 50 ny isan'ny mpivavaka, zavatra rehetra miara-miasa asoa ararototsika izao mba hoe hiverenana ny fomba ny fiangonana voalohany isaky ny miankona dia mandray ny fanasan'ny tompo. Zany no mahatonga antsika handray ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo, satria efa miverina mivavaka ihany tsika ry havana. Dia hoe tany sainety kely ny nanao rakim-pisaorana tamin'ity volana aogositra ity, arak'izay nandraketany sekretariat azy.
Rakim-pisaorana ho an'ny pastera Slofo 50 000 ariary, ho an'ny pastera Fabien 30 000 ariary. Rakim-pisaorana ho an'ny pastera Slofo 100 000 ariary. Rakim-pisaorana ho an'ny pastera Slofo 60 000, pasteur Fabien 40 000, fiangonana 100 000. Pastera Slofo 300 000, pasteur Fabien 50 000, fiangonana 50 000. Fiangonana 50 000. Pastera Slofo 150 000, pasteur Fabien 30 000, fiangonana 50 000. Fiangonana 100 000, pastera Slofo 100 000, pastera Slofo 20 000, pastera Slofo 400 000, pastera Slofo 1 million. Tsangansika riavana anolotra zao rakitra zao. Faly zahay tompo mijoro eo anatrehanao amin'izao fotoana izao e. Ary faly zay efa mieritreritra sady le fotoana tena hoe ahitany masona ianao eo anoloan'ny seza fiandrianam-pahasoavanao miteranao zay mankalaza anao. Mpamonjy eo raiso amin'ny fankasitrahana zao rakitra zao. Ary taio ny teny hitondra vokatra ao amin'ny tsirairay sy tombonay amin'ny fahafoizana vola ho anao tompo malalo. Ampio izay hitandrina fahafoizanay ho anao. Ampio izay hitandrina mba tsy ho tratry ny fahirana rehefa andany ho anao mpamonjy io. Dia misaotra anao ny amin'reto mpanomponao reto izay nahatsiaro anao noho ny fitahiana, noho ny fierovana izay noraisiny avy aminao mpamonjy eo. Misaotra koa ny amin'izay narovanao tamin'ny loza. Misaotra zay ny amin'ny tanora izay namindranao foka afaka nyray latabatra taminao. Misaotra ny amin'ny tanoranao izay sokafanao lalana any an-dafy araky ny afatra ho azy dia taio izy mba hanao ny fiainany ho alitaran'ny lanitra mpamonjy eo. Misaotra anao indrindra koa ny amin'ny mpanomponao izay namindranao foka afaka nanokatra radio onjam-peo ary taio zany mba ho fitaovana hitoriana ny anaranao, hitoriana ny famonjenao, hitoriana ny fahasoavanao eto amin'ity tanindrazana ity. Zany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Andiniteny isika riavana alohan'ny andraisantsika ny fanasan'ny tompo zava-dehibe moa le mandinitena mba tsy hoe ho fombafomba am-piangonana zany fandraisana ny fanasan'ny tompo zany na hoe ho raisina amin'ny fahazarana. Vavaka isika riavana. Ndreto izay fiangonanao tompo, tena faly amin'ny teny omenao anay satria mamperitreritra mety manindrona ara toy ny sabatra ao amin'ny fonay sy ao amin'ny fanahinay eo fa isaoranay avy aminao zany satria teninao iasan'ny fanamasina tompo malalo. Fona tompo malalo fa ny maro aminay nge tsy mahay mamaritra ligne d'arrivée zany e. Anika rehefa tonga ny fahafatesana dia tapohany mila hemotra tahaka ny olona tsy mba manana finoana, tsy mba manana fanantenana, fa tsy eo ao an-tsainay sy eo am-ponay mpamonjy eo fa olon-kandalo zay eto amin'ity tany ity e. Ary ny tena izy, ny tena fiainany ny mandrakizay dia ao ambadika io varavaran'ny fasana izay tsy maintsy hanaterana anay io rehefa avy eo na afaka 10 taona. Zany mangatahina aminao. Ary arovy izay amin'ny fombafomban-drazana, fombafomba ratsy, nentim-paharazana tsy dirana any amin'izany lovanay any an-danitra zany mpamonjy eo. Fona indrindra izay ny amin'ny anakalozanay ny baiboly sy ny boky fahampirenam-pinoana ary voakasika izany daholo izay amin'ny télé, amin'ny internet, amin'ny réseaux sociaux, amin'ny resadresam-poana sy ny takizany. Fona mpamonjy eo amin'irao fo izay e. Avelo heloko izahay e. Ary fileo ao am-ponay ny etaeta, ny fitiavana sy ny faniriana hamaky baiboly. Ary ianao hamonto anay e amin'izany teninao zany tompo malalo mba hanana zany hoe finoana velona, zany hoe fifandraisana velona aminao zany zay fa tsy klasiana fotsiny hoe kristiana. Ary mahatsiaro zay reo mpanomponao izay nenjehana tamin'ny andron'ny misionera dia nigadraina tao an-tranony, nambesana tao an-tranony ary nampiova fo ny mpiandry azy, ny mpiambina azy rehefa nahita ny toe-pony sy ny fomba ny tao an-tranony tao mba hataova ohatran'izany zay mpamonjy, mba hataova ohatran'izany zay e. Ary mifona ny amin'ny teninao, mazava ny teninao fa mbola alohanay ny namanamana amin'ny naman-dratsy. Fona mpamonjy eo. Zay ny tsaronay noho ny teninao fa ny fanahinao masina ny mbola hampiaika anay izay tokony hikena.
sy tsaronay akory mpamonjy io. Aroka tompo malalo ny rahanao zay hosotronay rehefa avy eo, tena hoe anadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Aroka ny fanasana izay iombonanay, tena hoe iombonanay aina aminao, tsy amin'izao fotoana zao ihany fa amin'ny androm-piainanay rehetra, dia ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay. Izany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny raika ambinipolo ambironjato 261 andiny faharoa no iomanantsika ho amin'ny fanasan'ny tompo ry havana. Mivelatra manoloana antsika ry havana ny fanasan'ny tompo izay manambara amintsika ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Zao no atao dia ho fanatanterahana ny baikon'ny tompo, manao hoe zao no ataovy ho fahatserovana. Koa andeha isika ry havana mbola hiara hitsangana hanandratra ho eo amin'ny tompo ny fontsika. Iterasitsika ankalaza azy ankalaza ny famasinany amin'ny antema voalohany. Vavaka isika angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray any an-danitro, ndreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatserovana, ny fahatongavany zanakao olona, fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty, ary ny fiakarany tamin'ny mboninahitra sy ny fifonany mandrakizay, ary miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Koa mba fenoany voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay, io tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ika ho endrika ilay fanatitra tokana sy tanteraka naterina indray mandeha monja ho anay teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay, hitao mpandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no arianao, amelomanao, anamasinanao, ary anomezanao anay ny zavatra rehetra. Mihaino anay ry Andriamanitra tsy toa no ny fitiavanao sy ny famondramponao ao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahana izany. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy ny tompontsika, izay no vakiana ho antsika. Satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia mahazo mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy ny tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika.
aoka isika iompopo amin'ny fanetrantena hoe tompo tsy mendrika atao hoe zanakao aho, tompo tsy mendrika nidiranao ambany tafitranoko aho, tompo tsy mendrika nitsimpona zay sombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa ho ianao hoe zay manantona dia tsy mba ho lafiko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy tompo, andeha fehivavoavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana fiangonana. Hoy ny tompo, ity ny tenako raiso ka hana. Amen. Hoy ihany ny tompo, ity ny rako raiso ka misotroa. Amen. Vavaka sika ry havana. Tompo Andriamanitra io, ny fahalehibiazanao no hideranay ianao. Misaotra anao zay satria afaka niara-ny ombon-databatra tamin'i Jesosy zanakao. Ho anao ny dera sy laza, ho anao ny voninahitra, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen. Marana zao fotoana zao sika no ny famindrampon'ny tompo ry havana aorin'ny tsodrano ny hira fa 750 le hira ny irainy rasalama ny andiny voalohany ihany satria sarotsarotra izy mbola tsy tena haitsika le izy fa irainy amin'izay fahaizana azy eo fa hoe ataontsika hira karazana tonombavaka ihany koa ho antsika izay te ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka fiangonana vavaka manginy isika ry havana, say vaopatsahivon'ny tompo aminao mandrakariva fa misy ligne d'arrivée eo amin'ny fiainanao. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.